mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamerahaba tsika ary afaka malala tratrity asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana May ity ny boky ny asan'ny apôstôly toko fahafito andiny fa efatra amby dimapolo ka hatramin'ny faha-enimpolo no mofinaina ho antsika ary afaka fakitsika amina ran'i Jesosy. Alonandray zany izy ireo dia lotika ny fony ka nidivazana taminy izy. Fa Stefanina feny fanamasina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanety sy tadiny ka indray nirodina taminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefanina izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raisy ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza atao elona anie izao taizao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nodimandry. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana mandrakariva tokoa amin'ny fiainantsika olombelona dia mety toy zavatra izay tsy eritreretina sy tsy ampoizina. Tsy ampoizina amin'ny lafiny hoe manao ny tsara ianao miezaka manao zavatra mety ianao miezaka mety misafidy anao zavatra mahafinaritra ny hafa azy ianao saingy izao mipetraka foana ny fahakalan'ny olona. Ary io dia toetra maha olona ny olona mihitsy efa naseho hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy teo amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela, teo amin'ny tantaran'ny Noa, teo amin'ny tantaran'ny Josefa sy ny rahalahiny, dia nandray tonga ho azy ao anatin'ny olona no ny mahampanota ny olona ny fielonana na noho ny fahakalana, dia tonga ho azy izay fifamofona hoe mifofo ny ainao zay. Eto dia tsisy hafa amin'izany izay nahazo ny Stefanina. Niezaka mba nanamarina koa niezaka nanao ny tsara izy satria dekona ny Stefanina, voafidy ho dekona ny Stefanina. Tsy nanao ratsy tamin'ny fiarahamonina izy, nanao asa soa izy satria ny asan'ny dekona hitantsika ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly fa nanao asa soa. Ny apôstôly dia niteny manao hoe aleo zay hitandrina ny latabatra, aleo zay hanao ny fampianarana sy ny hizaran'ny sakramenta, fa naleo kosa dia aoka ianareo ny hizara ny hijeriny manitra sy karakara ny sosialy ny fiangonana. Saingy izao halan'ny olona ihany izy, halan'ny jiosy izy arakaraky ny fiezahany zay hanao ny tsara ny tao maika nakalan'ny fiarahamonina azy. Ary mety mpitranga koa zany driavako amin'ny fiainana andavanandro tsika. Mety tsy mieritreritra ny hanao ratsy olona isika, saingy ny hafa dia makahala antsika. Tsy mitsiriritra zavatr'olona isika, tsy mangalatra ny zavatry ny hafa isika, tsy manimba zavatry ny hafa isika, fa izao halan'ny fiarahamonina fotsiny isika. Ary Jesosy efa nahampahafantatra an'io manao hoe azagaga raha halan'izao tontolo zao ianareo, satria zaho halan'ny talohanareo ho Jesosy. Rehefa hoe nidikany hoe halan'ny talohanareo dia izao Jesosy dia halan'izao tontolo zao. Ka rehefa mitoetra atao anatintsika Jesosy dia fanahy samihafa mihitsy zany, ny fanahy atao anatintsika sy ny fanahy anivon'izao tontolo zao, dia teraka ho azy ny fahakalan'izao tontolo zao atsika. Efa nanomana an'izay Jesosy. Dia eto ary Stefanina tojo an'izay, ary tojo an'izay fahakalan'ny olona no maha-kristianina azy. Ny jiosy izay tsy nino an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy dia nanentsika ireo kristianina ary tao anatin'izany Saoly. Zay voalaza eto sao dia tonga Paoly ary tantarainy eo ambadika io mihitsy eo amin'ny toko fahasivy eo ny fiovampony i Saoly. Fa eto dia i Saoly mihitsy no isan'izay nankasitraka ary azo lazaina mihitsy ara hoe tompo marika tamin'ny famonoana an'i Stefanina. Dia mafy be ny nazo an'i Stefanina. Farafahakeliny eto dia zavatra telo ny zavatra tsapanao.
voalohany de zao ny akora lavan'ny olona, ny ankora lavan'ny olona, ny estotenin'ny olona, ny ankora lava tamin'ny fotoan'andro any amy taona valo amby efapolo sy sivinjato sy valonjato sy arivo sivy amby efapolo sy valonjato sy arivo, rehefa tratra ireo martiora, reo samborona moa zany reo martiora ny vonizongo, somary lavidavitra n'Antananarivo vonizongo fa nisy martiora tany, niainga nentina nandeha tongotra niainga avy any vonizongo, ampatorana miainga mamaka hatreto zany any fionana ny miainga ireo martiora, misy renim-pianakaviana, misy renim-pianakaviana nisy bevoka aza tamin'ny fotoan'andro izay nentina avy tany nandeha tongotra ny ala vanosongo lavitra zany, dia satria kristianina dia nentina namakivaky miainga avy any vonizongo mamakivaky an'iny ilany andrefana Antananarivo rehetra iny hatramin'ny Amboamanarina iny, dia mbola fefiloha moa tam'izany fotoana zany nanelanelana n'Amboamanarina satria mbola onaona iny valava iny akazomangy iny mbola onaona fotsiny, dia fefiloha de mamakivaky an'iny fefiloha zay efa lasa valava moa na iny digy iny izy de mamakivaky an'iny de mandre ny akora lavan'ny olona manomboka any miainga any vonizongo mamakivaky an'iny ilana Antananarivo iny andrefana Antananarivo iny mifanarifanatsika hoe maro vatana iny Ambohidratrimo iny zany de mamakivaky an'iny de olona mpianaka fianakaviana maro izay mahazo akora lava tamin'ny fotoan'andro, tetiteo fa ratsy fanahy, tetiteo fa ratsy fanahy, tetiteo fa ratsy fanahy, ny akora lavan'ny olona izay naneso ny kristianina tam'izany fotoana zany, mandrapatonga teo Analakely, mandrapatonga teo Anjoma moa tam'izany fotoana zany de efa tsena dia maheno ny akora lavan'ny olona. Eto de tsy mifanalavitra am'izany mihitsy izay nahazo an'i Stefana, ny akora lavan'ny olona, teteo fa ratsy fanahy, teteo zany hoe vonoy aza mialana fa fanetry be pirenena, fa ratsy fanahy, nefa olona tsy nanao ratsy olona tsy nanisy ratsy ny fiarahamonina. Rehefako mety mpitranga zany ary zay nahazo voalohany indray isika ao anatin'ny fijorotsika vavolombelona, miezaka mba manao zavatra tsara, miezaka mba mity ny hafa, miezaka mba manao zay mety hiveritsika ho marina sy mety, fa izao ndraindray ny fiarahamonina na ny hafa tsy mahatakatra an'izany, fa dia mbola maheno feny ihany manao hoe teteo fa ratsy fanahy, zany hoe tsy raisin'ny olona ho positif lay mba fiezahana na lay fijoroana na efitiavana naseho. Fa tsy akora lava ihany nahazo an'ny Stefana eto am'ty andininy ity, fa notaritina ny voaka, noroahana ny voaka ivelan'ny tanàna. Ny jiosy any de tsy manisy ratsy ao an-tanàna, tsy mandatsatra ao an-tanàna zany tsy mamono olona ao an-tanàna, efa lalànany hatrany amin'ny peotatiko zany, satria zany de mandoto tanàna, tsy manao ratsy an-tanàna, mandatsaka raha na mamono olona na manao falameloana, fa tsy maintsy any ivelan'ny tanàna. Ary rehefa any ivelan'ny tanàna de oharina toy ny fako, zay mahatonga ny hoe Jesoa nombona tamin'ny hazo fijaliana tany ivelan'ny tanàna, satria tsy atao an-tanàna zany, de eto koa Stefana de tsy misy afan'izay mihitsy, oharina toy ny fako. Tsy mifanalavitra am'izany koa ny fomba fijery malagasy matoa ny martiora nodorana tany ivelan'ny tanàna, teny faravohitra, ny dikany teny hoe faravohitra de efa ivelan'ny tanàna, satria tam'izany fotoana zany ny tanàna dia hatreo amin'io ambombony kelin'Anjoy io zay ihany Antananarivo, Ambohijatovo vao tanàna vaovao vao taty aoriana, tsy Ambohijatovo mihitsy narana Ambohijatovo tamin'ny fotoan'andro fa natsoina hoe Andranonalika, zay Andranonambo ny anarany io telo, ary mbola ao lay fatsakana natsoina hoe Andranonambo io ambany Ambohijatovo io, raha mila varatra kely anaty kisololasolona dia misy fatsakana mbola misy loharano natsoina hoe Andranonambo, de tanàna Andranonambo io Ambohijatovo io, fa tsisy olona teo taloto Ambohijatovo ambony resahantsika io. Fa ny Frenjy lay antsoina hoe Sewell zay missionnaire nirahy ny Frenjy no nanao hoe etsika no anorina vohitra, ataotsika sekoly de ataotsika hoe vohitry ny Zatovo, dia eto no dezatsika tanora, eto no anabeazantsika tanora, anabeazantsika ny Zatovo, zay no nahatonga Ambohijatovo ho Ambohijatovo. Ny Frenjy no nanorina tanàna voalohany teo amin'io Ambohijatovo nahatonga an'io hoe Ambohijatovo tanàna kisolasolam-boa, tsy nisy olona de tsy de tena nenan'io mbola ivelana Antananarivo, ny atao hoe Antananarivo tsira de colline kely zay eo ambonimbony kely ny katedralin'Ambohimanoro, iny zany faritra Antananarivo tamin'ny fotoan'andro. Hitanareo tsara fa raha mijery ny zaridaina Nandohala nareo dia mbola misy vavahady lehibe anankiray eo miditra eo antsoiny hoe Antananarivo, miditra eo antsoiny hoe Antananarivo, mbola lay colline kely io fotsiny.
noantsony hoe Antananarivo fa taloha tojato fa sivy ambin'ny folo na ny tsena be terrain-n'Andohalo io na ikanjan'Andohalo io zany de mbola efa iverana Antananarivo tamin'ny fotoan'andro ny vavady anankiray de teo anjoy zay ohatra nisy zoy kely teo fidirana zay manjoy azy nisy zoy kely fidirana teo vavady boribory fidirana taty am'ty tendrombohitra kely ty ary ny farana teo Atsinanandrova teo Atsimon'Androva teo zany hoe iny faritra Ambomitsingony iny de efa iverana Antananarivo sady Ambohipotsy de efa iverana Antananarivo tamin'ny fotoan'andro tamin'ny taonjato fa sivy ambin'ny folo zay natonga hoe rehefa novonoina martiora dia tsy natao tao anaty tanàna Antananarivo fa tany iverana Antananarivo itsika atao hoe fara vohitra farany tanàna zany teny nandorona ireo martiora raha manan-dalàna sy ny hafa rehetra ary namonona ny Rahasalama zany efa somary kio Rahasalama teny amin'ny faritra Ambohipotsy iny de efa tany kio nandatsahan-dra Rahasalama namonona Farilandriamazotra satria tany kio de efa somary iverana Antananarivo satria tany efa fitoeran'ireo alika dia isan-karazany de tany nandatsahan-dra satria malagasy koa dia tsy nanamonony martiora mihitsy tao anatin'ny tanàna tahak'izay nahazo any Stefana zay keo nodikany hoe nakoditany ampamarina nareo to tsy miatsaka ireo martiora toy ny fako na arina toy ny fako any anaty ady ny fako no arina ny naty ady vory na arina any akady arina ny tsy hoe kiraotra arina mahatonga ny teny hoe ankoraotra de amin'ny teny hoe kiraotra fako fatim-bilany fatim-by fatin-javatra de oharina toy ny kiraotra ny martiora ohatsika manao hoe inona ny dikan'izany mety voaroaka tsisy asina ndraindray tsika rehefa manao tsara ndraindray dia ndraindray petahan'ny olona anaram-bositra azy ndraindray petahan'ny olona anaram-bositra lay anarany zay mahizy azy atsika iny ndraindray loton'ny olona zay le hoe roahana eny amin'ny velany zany hoe le mahaenao anao ndraindray rehefa mba miezaka manao tsara de zao ndraindray vao vingavinga le mahaenao anao iny zany indray dia miala eny aminao pitehin'ny olona tahak'izay dikany hoe ndroahana ny ala ny tanàna mety mpitranga mihitsy zany amin'ny fiainantsika de afaka arakaraka nanaovantsika tsara de zao vao mainka ratsy ny avalon'ny olona misy mampianatra tsara fa saingy meny mpianatra anaram-bositra vingavingainy mpianatra misy olona miezaka manao tsara fikabanana manao tsara fa zao ndraindray vingavingainy olona mety mpitranga zany fa ny fahatelo de zao zay vitan'izany fa zao nesorona mihitsy ny akanjo de teny hoe fitafiana de napetraka teo amin'ny tongotro Saoly laza hoe lay mahizy azy lay dignité satria ny fitafiana misotra masina de milaza mahaenao anao amatarana ny mahaenao anao ny fitafiana mihaja de midika olona mihaja de dikan'lay hoe fitafiana de nalana mihitsy lay mahizy azy any Stefana tena tsy vitany hoe nalaina baraka tsy vitany hoe nakorana tsy vitany hoe ny fafana sy ny roahana lay amin'ny toerana tsy arabelona am'zay amin'ny olona mitovy aminy no ambanina fa izao nalana mihitsy lay mahizy azy ny sorona mihitsy le mahizy azy ary mitoraham-bato zany hoe nalana mihitsy ny ainy ny fitoraham-bato any dia satria raha felaka tamaina aza teo amin'ny jiosy de mbola tsy azonao atao satria maloto de raha ohatra ka mamelaka tamainana mikasitanana de zao manjary toy mifindra lay loto fa izao toraham-bato ny dikany hoe toraham-bato de zao sanatria mitovy amin'ny amboa tsy mendrika kasitanana akory tsy mendrika raisina akory fa dia roahana mitovy amin'ny sanatria biby toy ny fako toy ny kiraotra ohatsika atao dia torahana ny vato ary toy ny amboa de maty tsy manana ilay dignité tsony zany zavatra nahazo any Stefana ary mafy be zany zavatra zany rehefa ko mala nandalo an'izany ny martiora ny fiadanana dia notoraham-bato fatatsika zany ty amin'ny taona 7 sy 900 jolay 7 sy 900 nahazo ireo kristianina teto Madagasikara zany ary ndraindray koa amin'ny fiainantsika mahampino antsika de mety mandalo an'izany koa tsika halany foana hoy ny filazan'i Davida ao amin'ny salamo ndraindray isika de zao mety ho halan'ny olona mety tsy tian'ny olona tsy hoe nanao ratsy olona fa manao tsara olona saingy zao halan'ny olona foana mety mba miezaka ianao mba manao zay mba mety tratranao amin'ny fijokona vavolombelona amin'ny zavatra mahafinaritra zao halan'ny olona foana de inona ary ny tokony ho toetra hamaly faty ve ny teny latina hoe ny teny frantsay hoe vengeance na valy faty vendicareo ny teny latina de midika hoe mitaky ny marina mitaky ny marina mitaky ny tokony ho izy ny teny grika ekdikedis izay ivelany dikedis izay karazan-drazana ataontsika hoe
marina ka ny hoe ectiquetis zany dikanteny hoe diketis dia avy amin'ny dike zany hoe zavatra marina zavatra ataotsika hoe rariny zay ny dikanteny hoe dike matoateny hoe adike hoany nazahoana ny teny hoe nazahoana ny teny hoe tsy fa manao ny adike eo de hoe manao ny tsy marina dia ny ectiquetis midika hoe mamaly faty zany de zao lay rariny lay marina ao anaty de avoaka mba ho hita maso famoahana ny rariny ho hita maso fa zay ntsokany hoe vengeance zany zay nadika ny teny grika hoe edik afantatry ny baiboly tsara dika teny hoe ectiquetis nadika ny teny hebreo nakam de milaza hoe aseho hita maso mihitsy lay marina zay ny antsony hoe vengeance lay heverina hoe juste na zay heverina hoe araka ny tokony ho izy ary io nahatonga ny grika ao anatin'ny mythologie grika nanana nisy andriamambavy antsoina hoe Némésis izay avy amin'ny matoateny hoe Némésis lay andriamanitry ny valifaty na ny marimarina kokoa andriamanitry ny rariny rehefa mitody zavatsarotra ny olona ka mitaky rariny de mitodika amin'ny Némésis zay araky mivazato hoe nemena dikany hoe nemena de zao mizara mitovy ka lay andriamanitra antsony hoe Némésis de mizara na mitsara radrarany dia rehefa mitaky valifaty ny olona tamin'ny andron'ny grika zany dia mihazakazaka izy mitaraina amin'ity Némésis ity mitaky ilay hoe mba omeo rariny na dike zahay eto de Stéphane zay fantatsika tsara fa tsy jiosy fa helléniste dia zay nanana zany toetsainy zany dia teo Stéphane rehefa tojo ny zavatra sarotra izy de inona ny nataony tahaky ny fanaony grika rehetra miarapelona taminy rehefa mahatsiaro tsy rariny rehefa mahatsiaro zavatra mafy mitady ny justice mitady ny rariny de zao mitodika tamin'ny Némésis fa izao Stéphane kosa de zao mitodika tamin'Andriamanitra izy satria efa kristiana zay mahatonga an'ilay voambolana manao hoe nibanjina ny lanitra Stéphane nandroalika izy ary nibanjina ny lanitra izy ny olona nihidy vazana romotry ny avy fa izao kosa Stéphane nibanjina atrehfa afaka malala no asehon'ny tantaran'ny Stéphane eto manao hoe manoloana ny fahasosoran'ny olona ny fahateseran'ny olona aminao fakalan'ny olona fialonan'ny olona aminao de zao tsy ny olona nijerenao fa ny lanitra nibanjina ny lanitra Stéphane raha ohatra ka mibanjina ny olombelona ianao de mety ho azony fakapanahy anao la antsony hoe vendikare mety hamaly faty mety lasa mifindrany aminao koa ny fakalana de lasa mifakahala de lasa mifamaly faty fa izao tsy nibanjina olombelona Stéphane ary rehefa anatin'izany tsika hoe fakalana zany ianao de zao alan'ny olona ianao na tsy tian'ny olona na ilonan'ny olona de zao ny zavatra ampianaran'ny Stéphane anao de zao ny lanitra mpanjinina ny lanitra mpanjinina Andriamanitra mpanjinina fa tsy ny olona raha avantany voavariana mijery olona anao de zao mety hifindrany zany fakalana zany ko fa ny lanitra mibanjina ny lanitra ary rehefa mibanjina ny lanitra ianao de zao tsy ny olombelona no hitanao fa ny voninahitr'Andriamanitra hitan'ny Stéphane ny voninahitr'Andriamanitra hitan'ny Stéphane ny zanak'Andriamanitra nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra ny dikany hoe nitsangana eo ankavanan'Andriamanitra de zao hitsara zany hoe ny zavatra tsapan'ny Stéphane zany de zao tsy lay Némésis fanompontsampy akory fa tena ho avy lay Andriamanitra hitsara marina Andriamanitra no hitsara hitany Jesoa eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra zay hitsara araka ny tokony ho izy hitsara araka ny tokony ho izy ary io vitantsika amy bokin'ny Exode toko 20 ny tompony temana hoe Jehova niado anao fa ianao kosa angina miaina nyity mpanompon'Andriamanitra zay martyra ity na Stéphane zany fa ny farany dravako rehefa nibanjina izy de zao ny lanitra nahita ilay zanak'Andriamanitra zay amikery eo kavanan'Andriamanitra hitsara amoaka ny rariny fa izao ny zavatra nitranga dia nivavaka Stéphane nivavaka izy ary ny teny manao hoe raiso ny fanahiko de aza atao hoelina ny zao hota izao ny vavaka zay nataon'ny Stéphane de zao vavaka fangatahana famelan-keloka
tsy mbola nangataka tsy nangataka ny fahatezeran'Andriamanitra hiatra amin'reto nytorabato azy Stefana, tsy zay mihitsy satria hitany Jesosy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, hitany Andriamanitra ao anatin'ny voninahitra sy ny maha izy azy. Fa izao nangatahany Stefana de zao famelan-keloka hoe aza atao elony anie zao. Le afako mianatra amin'ny Stefana isika. Ngamba izy mieritrereto tena tsy vitako zany Andriamanitra. Ngamba mety eritreritra zany za tsy Stefana fa ohatrany tsy ho vitako zany. Raha iza zany de zao tena mangataka mihitsy atody, mangataka tsy fantatro valy faty ary mety anozona mihitsy azy. Ny Andriamanitra fa nahoana de atao an'izao de valio re io Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny Salamo zany Davida nanao zany hoe valio reo mpanisy ratsy reo Andriamanitra, aringany reo. Ndray mety ho tratra ny fakapana tahaka zany tsika maha olombelona, satria olombelona ihany. Fa izao rehefa malala ampianarin'ny Stefana isika ny hoe tsika mandalo zavatsarotra io, tsika mandalo zava-manahirana, ny fielonana na fahakalan'ny hafa io de izao tsy tsika kory no asiana ratsy fa Andriamanitra. Fa izao Andriamanitra de mamindra fo amintsika ka na inona zava-tratra lalovantsika tsy mahatratra antsika de manahoana loatra zany. Marina fa maty Stefana saingy ny fiafaran'ny fiainan'ny Stefana de zao fandresena. Fiafaran'ny fiainan'ny Stefana de zao hitatsika fandresena sy fiainam-pifaliana. Hoy izy manao hoe de nodimandry izy ary niantso tamin'ny feo mahery. Ingany avako malala atsiaro ny fifalian'ny tompo ianao ary ho mpandresy ao anatin'izany karazana mety ho fahakalana aza kivy fa ny tompo mpanjininy de ho hitanao ny fandresena zay omen'ny tompo anao. Ivavaka sika tompo am'saolanao zahay fatao aminao na de ao anatin'izay mety ho fankalan'ny hafa, ao anatin'izay mety ho tsy fitiavan'ny hafa anay noho ny tsara noho ny fiezahanay dia misaotra fa manome toky anay ianao fa maneho ny voninahitra ao mandrakariva aminay. Efa manafatra ny rahateo ianao fa ny mpanomponao de mety hitondra fahasarotana na fahakalana vokatry ny fitjogona vavolombelona na ny fanehom-pitiavana de mety ho tody fahakalana. De mampahirezana tompo tahaka ny Stefana. Ataovy ho hitanay ny voninahitra ao, atavelanao hibanjina olombelona izahay fa ataovy mibanjina anao Andriamanitra. Dia mivavaka izay tompo, tehirizo mba ho mpanompo ny fitiavanao mandrakariva zahay, tehirizo ho mpanompo ny fahalemem-panahy, ataovy mahay mivavaka ho an'ny fahavalonay zahay zay takinao aminay araka ny teninao manao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa valio amin'ny soa ny ratsy. De ny fahalemem-panahinao no ahafahanay miaina izany, ny fahatsapanay ny fitiavanao de rakofy ny ranao zay Jesosy, atsiaro fa sambatra izay manana anao ary ny fanjakanao zay hovatanay de lehibe lavitra noho zay fanjakany zao tontolo zao ka maharevo ny olona de ampianaro zay tompo ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy. Amen.